LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lultranao ny fampalalam Vaovao. Nanomboka androany ny fandrotsahana ny antota taratasy filatsahako-vidiana iny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ho an'ireo kandida hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Tsy mbola nisy ny kandida nanatitra izany teny an-toerana tamin'ity andro voalohany ity. Nampahafantarina androany ny charte de bonne conduite na ny santam-pitondran-tena ny antoko politika sy ireo mpilatsaka-vidiana nisy ny fifanajana sy filaminana eto amin'ny firenena no tanjona. Ny charte izay natao indrindra ienan'ireo antoko vao niforona. Ny antsoan'i Madagasikara naja ireo sata amin'ny feny firenena mikambana sy ireo lalàna samihafa ny masoivon'ny Ukraine. I Ukraine izay ankalaza ny faharoa amby 30 taona ny fahaleovan'ny teny andra-pitso 4 aogositra. Miverina mirongatra amin'izao ankatoko ny fifidianana izao ny fandripahana azo sarobidy sy ara-dalàna ao amin'ny fahitrana lanjorofo sy alaotra mangoro, tsy manao ny asa araka ny tokony ho izy ankilan'ireo rafi-pitsarana natao hiady amin'izany. Any ivelany, olona 20 no maty tany Grèce nanomboka omaly. Niverina indray ny afo taorian'ny fiandohan'ny fahavaratra, mampanainy zava-misy indrindra ny any Athènes. Ny afo izay efa nananika ny afo voatan'ny renivohitra amin'izao fotoana. Raha itsika vetrana ny andindinin'izay. Ankafaliana trano tomboko lasy sy tomboko vavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity alina ity atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hoe tsika manokatra n'izay fampahalalam-baovao izay amin'ity alina ity. Ifanindran-dalana ny lalaonosy ny firotsahako-vidiana filohan'ny pirenena hanankarem-baovao ny eto Madagasikara mandritra ny tapabolana ary afampana hitodika amintsika ve ny mason'izao tontolo izao araka ny fiten'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ireo izay samby ahitana avokoa matoan-dahatsoratra. Ny mason'ny malagasy sy ny mpanara-baovao aloha dia eny Ambohidahy manomboka androany. Iza no ametraka filatsahako-vidiana tapabolana ny fotoana. Ka raha isy 30 ohatra ny kandida dia isy 2 isan'andro zany no eny amin'ny ACC. Matetika moa dia amin'ny andro faraparany vao mibosesika ny pirotsaka izay fomban'ny malagasy amin'ny lafin-javatra maro. Tsy rototra raha tsy amin'ny ora farany. Fa matetika kosa moa amin'ny resaka toy itony manao surprise hoy ny fiteny. Fa ny andrasana fatratra izay ho surprise avy amin'ny filoham-perinasa Andry Rajoelina. Surprise raha hirotsaka izy. Tsy surprise kosa raha tsy hirotsaka izy. Tsy surprise satria mahafantatra ny tenany fa frantsay an-taratasy. Mahafantatra ny tenany fa tsy ankatoavin'ny malagasy ny ananana filoha mizaka zo-pirenena frantsay. Mahafantatra ny tenany fa efa nandainga tamin'ny malagasy tamin'ny taona 2024 tsy nilaza fa efa vazaha. Mahafantatra ny tenany fa ila Frantsa sy ny tombontsoa frantsay no arovany vao nomena naturalisation izy. Mahafantatra ny tenany fa eo imolotra fotsiny ihany ny ventiventesany fa tia tanindrazana izy, hoentina ambabonina ny malagasy. Mahafantatra ny tenany fa tsy ho voafitany intsony ny malagasy amin'ny tindray mitoraka ity. Mahafantatra tsara ny tenany fa tsy hitarika filaminana eto amin'ny firenena ny sanatria firotsahany. Izany rehetra izany no ilazana fa tsy surprise ny tsy ilatsahany. Olon-dehibe raha teo Andriamatoa Andry Rajoelina ka mahalala tsara ny mety sy ny tsy mety, mahay manavaka tsara ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna, ary tsara ny tantara azy sy ny taranany arakaraka izay fara-pahan-kevitra ho raisiny. Momba ny lalaon'ny nosy koa dia be surprise, mandrangaranga fombiazana ny mpitondra ary mihebohebo mihitsy fa ity no zay dezila tsara indrindra. Engany tsy misy malagasy aniry loza raha teo, saingy maro ny aya mipetraka raha ny feo etsero. Andrenesana fimenomenomana na ny atleta na ny hotely raha tsy teny afa-tsy ireo. Raha lalao eo amin'ny samy malagasy mety ho lefitra ihany, fa ny fosafosa ny delegasionna vahiny no tsy laitra raha misy ny tsy fahatombanana. Sady mahay vava ireo kringa maorisiana sy réunionnais
ary seseloa sy komorian'ireo. Ao anatiny zany rehetra izany dia ny raharahara ao mivos ho tsaraina any Angletera ny 8 septambra ho avy izao. Io raharaha io moa dia baomba be ho an'ny filoha Rajoelina sy ny fitondrana tarihiny. Fehiny ho fararany baovao ny eto Madagasikara ato anatin'ny 2 herinandro. Koa dia samy velonaina ao anaty filaminana sy fiatrehana ampitoniana ny fiainana efa sarotra. Arak'izay nantitrantena tao anatiny matoan-dahatsoratra izay dia nanomboka androany ny fanaterana ny antota taratasy firotsahako hovidiana. Eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona ho an'ireo kandida izay hirotsaka hovidiana filohan'ny pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hatreto tsy mbola nisy ny kandida nanatitra izany tamin'ity andro voalohany ity. Namafisin'ireo mpanao politika fa ho hita mandritra ity fotoana ity ihany koa na hosana tsy andray ny firotsahako hovidiana ny filohan'ny Rajoelina. Ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ka andray ireo antota taratasy ao anatin'izay. Henri Florian. Anio alarobia fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ary tohatra amin'ny fahaenina ny volana septambra ho avy izao. Ny fametrahana ireo antota taratasy firotsahako hovidiana ho filoham-pirenena. Eny anivon'ny fitsarana avy momba dia lalam-panorenana ho an'ireo kandida. Mitana anisan'ny mpanarabavao hatreto ny hoe ho sahirotsaka ve ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao, izay iarahan'ny rehetra malala fa efa tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy ary tsy tokony ahazo intsony ihany koa ny certificat de nationalité malagasy izay isan'ireo antota taratasy ilaina amin'ny firotsahako hovidiana. Ho hita eo na mitandila ny ACC na tsy mitandila hoy ireo mpanao politika naneo ny heviny tamin'ity androany ity. Ny tena marina dia tsy tokony ho raisiny ny ACC ny kandidatura ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao raha toa ka hoe manao amboletra fa izay mieritreritra fa manana fahendrena ny filoha ankehitriny dia tonga dia hitsahatra mba tsy atonga resabe eto amin'ny firenena ary dia misy skandale manerana zao tontolo izao dia everina fa mba hanana fitsaranteny izy mba hitsaranteny izy hoe aleo tsy latsaka raha izany mahatonga olana eto amin'ny firenena dia izany ny zavatra tokony ho izy nefa moa zany sarotra ny minao n'izany kanefa dia hiteraka korotana eto amin'ny firenena zany dia manjary anahirana ary dia irahantsika mitazana eo dia ny vahoaka ny tsara ary ny tantara koa dia mitsara rahateo ny amin'izay tompona andraikitra ny amin'izay hiteraka korotana eto Madagasikara. Ny vahoaka ny mitazana ary ny tsara ny ACC zao tontolo izao hoe tena fitsarana tena mitsara marina tsy mitongilana marina ve ny ACC misy eto Madagasikara ka tsy voabaiko avy tsy avy aroa fa ny tena fahamarinana ary ny lalam-panorenana no mibaiko ka dia samy andray ny vokany eto zay tompona andraikitra rehetra manao zay zavatra tsy mampilamina eto amin'ny firenena. Namafisiny ireo zay efa nanambara ny firotsahako hovidiana sy ny antoko politika ihany koa fa tsy mbola mipetrakaraka ny tokony izy ny fandaminana amin'ny fandraisana izany antota taratasy izany ary nampitombona ihany koa ireo antota taratasy rehetra ny ilaina amin'ny firotsahako hovidiana tamin'ny tindra mitoraka ity. Zao maheno amin'ny olona efa mikarakara hoe makany amin'ny préfecture indray ny légalisation hatramin'ny oviana indray ny préfecture no manao légalisation. Tanareo zany zavatra foroporona be da be zany manahira aleo re olona lalàna fotsiny arahana fa tsy eo nareo dia mivorivory kely eo ambadika eo dia taitaitra dia inona indray dia raha le olona zany atao hoe lavitry ny préfecture ary izy fa any amin'ny district kely any ambadika any izy mba teo candidat dia hiazakazaka indray izy ho any amin'ny préfecture aty ampovoan-tanàna aty ve zany vao afaka hanao légalisation. Hitanareo amin'izany fa manahirana zay ny averiko teo hoe tokony le fitonam-panjakana manao sini voalohany mihitsy an'io charte de bonne conduite io satria manana candidat izy za moa tsy mafantatra izy candidat vazaha sa gasy ambarako ho fatapoko fatam-pirenena sy ny candidat no tsy volona no tsy te hanara-dalàna fa ny fitondrana mihitsy no tsy vonona isy ipe vola androany tsy vonona amin'ny fitondrana misy akataratasa fa tsy état d'essence bis tsony le izy fa novainy zareo fa mbola tsy vonona dia fa very ray andro zany ny candidat rehetra tsy haiko hoe atombo ray andro indray koa ve ny fempotoana fametsarana ina moa anarantia dossier de candidature. Ny alakamisy fa 6 novambra taona 2024 ho avy izao ny fifidanana fihodinana voalohany ho an'ny filoham-pirenena manerana ny nosy. Ireo candidat roa voalohany mahazo ny isam-bato be indrindra no miditra ao anatin'ny fihodinana faharoa ny alakamisy 20 desambra taona 2024 raha toa ka tsy misy mahazo ny sasany manila mahery
avy hatrany amin'ny fihodinana voalohany hatramin'ny androany nanamboa ny fotoana handrotsahana ny atao taratasy firotsako fidiana tsy mbola nisy ny kandida nanatitra izany tena nivo ny fitsanana avo momba ny lalam-panorenana 10 andro no ananan'ireo kandida ao anatin'izay zany hoe hifarana ny 9 septambra ho avy izay izay fanaterana ny antota taratasy firotsahako vidiana amin'ny fividianana filoha amin'ny pirenena izay fa tsy sanylaza ny fahaverezany zo pireneny Andry Rajoelina ny fitsarana avo momba lalam-pandrenona ho ifanirisoherinaivo raha naneo ny heviny manoloana ny valin'ny fitoriana izay nataon'izy ireo nambarany fitsarana avo momba lalam-pandrenona ihany koa manoloana ity raharaha ity fa efa dila ny fepitona afahana mitory sy mitsara ny raharaha amin'izao fotoan'izao Henri Florian taorian'ny fivoahan'ny didy izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorenana mahakasika ny fitoriana napetraky ny antoko politika ho an'ny Flo Rajoelina na mafisy ny pahalalana faniriso erinaivo fa tsy sahy nilaza ny fahaverezan'ny zopirenena ny Andry Rajoelina ny ACC efa dify ny fepitona afahana mitory sy mitsara ihany koa ny fitoriana izay napetraka raha ny valinteny ny ACC hatrany na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tsy ny tena votoatin'ny fitoriana izay napetraka no novalian'ny ACC raha ny fanazavany ity pahalalana ity ary tsy mila didim-panjakana manesitra ny fizakan'ny Flo zopirenena izay nintsony raha ny fanazavany ny faniriso erinaivo hatrany raha toka efa feno taona ny Flo Rajoelina andry no natao ny naturalisation ary izahay tsy nangataka tamin'ny ACC hoe lazao fa tsy manana nationalité intsony Rajoelina ny nangatanay dia hoe invalideo lazao fa tsy ara-dalàna ny filatsahany Andry Rajoelina satria izy tsy manana nationalité ary noporofoinay fa tsy manana nationalité izy anjaran'ny ACC zany ny miantso mandefa ADD na hoe jugement avant dire droit na hoe didy savaravina na mandefa lettre pour conclusion écrite manao an'le question préjudicielle any amin'ny tribunal de première instance nahoana ny tsy nanao an'izany ny ACC fa eto izy dia milaza hoe ny gouvernement no ny tokony hamoaka an'izany efa tenenina fa tsy ny gouvernement no mamoaka décret satria ny décret dia tsy natao an'ny olona fenotona ny olona fenotona naka nationalité vaovao tsy mila décret fa to de very magasy azy fa ny olona efa nanana nationalité hafa ankoatry ny magasy azy tamin'izy mbola minorité mbola tsy ampitona na tamin'izy voateraka no mangataka décret anarina zany nationalité zany dikan'izay tsy compétence ny gouvernement le izy na mafisiny ihany koa fa sy ny tena voatoatin'ny fitoriana izay napetraka no novalian'ny ACC fa zavatra hafa mba ilana ilana amin'ity fitoriana ity ny gouvernement hono no mamoaka journal officiel milaza hoe very nationalité ny Andry Rajoelina zay honya no andrasana déni de justice zany re olona zany atao hoe ny fotsy avadika ao mainty tsy hitanao zay elana bala hoe ahoana ny fomba tsy hanaovana le question préjudicielle satria fatanao raha manao ny question préjudicielle io izy tsy afaka anda mihitsy ny any amin'ny tribunal de première instance na iodika oviana iodika avanana hoe tsy apiatra ny article 42 sy ny article 43 dia aleon zareo miala amin'izay anao question préjudicielle zay dia lazainy fa hoe satria selon le parallélisme des formes ni décret de naturalisation si de perte de nationalité mivoaka amin'ny journal officiel dika zay compétence du gouvernement raha hoe tsy mahay dia keko fa mahay fa manodikodina ny fahaizana amadiana ny fotsy mainty na mafisin'ireo chroniqueur politique ihany koa fa na tsy resaka ny voalazan'ny lalàna za isika fa ny feo ny fieritseretana fotsiny ihany tokony hisaintsaina sy tsy hamitaka ny vahoaka malagasy tahaka izao ny Flo Rajoelina andy Rien zany misonjety koa tsotra hoe inona ataon'ny ACC ny lalàna eto amintsika tsy misy hoe mbola afaka atao mihoatra an'izay dia za te hivoaka ny lalàna satria raha ny tena marina ny tsy lalàna ny tokony resahany fa le hoe mahara-panahy araka lefa nisaotako aminatin'ny latsoratra moa dia hoy za hoe ahoana moa ny fandraisana azy raha olotsotra zany hoe filohan'ny repoblika Madagasikara manana zopirenena tany vahiny hafa ny tena atahotritsika ny hatramin'izay zany dia hoe tsika mamositsika indrindra hoe lasa ny vahiny ny zava-dreto Madagasikara ka raha ohatra hoe ny filo faratapony
ny tanyntsika no manana zoam-pirenena olo-pirenekafa ahoana fipetraka izany tsy resaka lalàna misy ny ahako a ny fandaniana petraka amin'ny andro fotoana repoblika fa de ozy hoe hitanao fa mety zany a hitanao fa fomba ve zany a ary indrindra ve hoa manaja malagasy ndraindray a te anontany tena hoe fanga de tsy de misy lany olo-manga ve ny antoko eo amin'ny fitondrana tsy misy gasy ray gasy reny ve ao a tena mizaka ny zoam-pirenena malagasy zany afaka milatsaka filoham-pirenena amin'ny toerany na raha tena telelatsaka andro razoelona de hoe miala izy manesitra ny tenany any zany zoam-pirenena frantsay zany nameny ny firenekafa azy zany satria ny fianakaviany moa zany a no ny lazainy fa hoe ny lany an'iny efa azo ny fianakaviana izy a inona moa ny lany azy izy manokana raha iverenana antony roa lehibe no nametrahany ny antoko republikanina fitoriana ho an'ny filoha rajoelina andry teny amin'ny fitsarana avo momba ny lazam-panorenana sy teny amin'ny fitsarana mbaratonga voalohany teny ano izy voalohany amin'izany ny tsy fizakany intsony ny zoam-pirenena malagasy nefa mitantona ny firenena ny faharoa ny fanitsikatsanina ny lalana velona sy manan-kery ary ny fanosoasiana ny fiandrianam-pirenena fa raha mbaovao tokoa ny eto Madagasikara ao anatiny 10 andro ary maro ireo vaovao mafampana izay andrasana ny fivoarany ao anatin'izay 10 andro manomboka androan'izay fa nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny charte de bonne conduite na ny sata-pitondratena ny antoko politika sy ireo pilatsaka hovidiana ny siny fifanajana sy ny filaminana eto amin'ny firenena no isan'ny tanjona raha ny fanazavana ary natao iainandro antoko politika voan'ny forona moa ity charte de bonne conduite maro amin'ireo antoko politika na nasony izany no mahalala fa tsy misy ny sazy raha toka tsy voaja ny voarakitra anatiny ity sata ity nela Ranelson. Misy 3 hatreto ireo antoko na mpanao politika nanao sony ilay charte de bonne conduite des partis politiques na ny santa-pitondratena ny antoko politika sy ny mpilatsaka hofidiana. Mialoha izao fa nalorana azy tamin'ny fomba ofisialy izao, antoko politika sy mpanao politika miisa 3 no efa nanao sony izany. Tafiditra ao anatin'ity santa ity ny mahakasika ny toetra, ny fihetsika ary ny fitondrantena tokony anana ny mpanao politika sy ny antoko politika. Na misy aza ny tsy fanarahana ireo antoko na mpanao politika nanao sony ny santa, izay voasoratra ao anatiny, tsy toy ny lalàna ny fampiarana izany sy ny fanaraha-maso atao. Sata io tsy lalàna akory fa fanenkena amin'ny antoko politika samy antoko politika fanajana bebe kokoa zay etika politika zay indrindra ny zavatra ny fanenkena betsaka ny zavatra voasoratra ao makasika ny fifidianana indrindra moa zany na ny filoham-pirenena zany na fifidianana bentanana na solombavam-bahoaka na fifidianana loholona na fifidianana bentanana zay mety hoavy fantanina mety mipetraka hoe inona ary mety ho sazy mipetraka ao any antoko ny antoko teneny koa tsy le filohan'ny antoko rery ihany fa ny mpikambana ao anatin'ny antoko izay satria raha ohatra ka misy zavatra ataon'ny mpikambana ao anatin'ny antoko tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny soniavina dia afaka eritreretina sahady anenjehana azy araky ny moral zany sy araky ny zavatra mifanekena ka ny andraikitry ny komite aloha voalohany dia manara-maso hoe ahoana ny fihetsiky ny mpanao politika mialoha mandritra ary aoriana le fifidianana makasika ny fanajana le sata ohatra raha iziko fotsiny zao raha ohatra ka makasika an'ilay fanaovana teny izay mihoapefy ao anatin'ny fanaovana propagande électorale dia fa afaka ifampiresahana zany hoe nisan'ilay antoko politika nanao sonia nefa ny ohatra n'ilay zavatra ny ekeny tao anatin'ilay zavatra ny soniavina ny ataonay dia tsotra dia manao dénonciation no ataonay satria tsy lalàna io tsy misy sazy araky ny lalàna io fa izay samy antoko no fanasazy ao anatiny ao. Tsy misy ny sazy azo ny fitorohana ihany no azo atao raha toka misy ny tsy fanarahana izay voarakitra ao anatin'ny sata hoy ireo antoko politika sasany nanao sony ity sata ity. Dia nanao sony ity nge signature fa tsisy force d'exécution ahafahan'izy ireo manao azy fa na izany ara anisany nanao an'lizy satria hitao fa tena tsara be le rafitra anaovana azy. Tsy ny fanaovana sonisy ny sata tahaka izao vao tokony anova toetra fihetsika sy fitondratena ny antoko hoy ny teo anivony antoko malagasy miaramiaingy. Ity farany izay isan'ny namolavola io sata io saingy ny safidiny tsy anao sony izany. Antony efa antopijoroan'ny antoko ny fanomezana asina ny demokrasia ny fanajana ny fitsipitondratena ary ny fametrahana ny mangarahara. Fa misy eto Madagasikara zany ary tsy azo lavina dia besaka ny olona tsy mpanao politika no misoratena ho mpanao politika fa ny firosahako fidiana
na ny fandraisana anjara amin'ny raharaha-pirenena dia maolo-pirenena ihany fa tsy voatery hoe mpanao politika satria raha mpanao politika dia tsy miandry ny fanoratana an'io charte de bonne conduite politique io, tsy miandry ny fanaovana soniana io fa toe-piainana ary toe-po ary toe-panahin'ny mpanao politika zany hoe miaina amina code de bonne conduite politika zany ary manaza ny demokrasia sy ny fiainatra républicaine zany hoe tsy tokony ho terena na amin'ny alalina fivoriana ny anehoana an'izay fa amin'ny ataonao andavanandro amin'ny sehatra amin'ny politika ho an'ny antoko malagasy miaramianga manokana dia manabe ny mpikatroka sy ny mpikambana ao aminy amin'izany hoe etika politika zany mba tsy ho isy fioaram-pefy mba tsy hanao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna eny amin'ny sehatra fanaovana politika ka dia izay ny antony sy ny fotony na tonga ny fanabahakevitra androany tsy misakana akory ny rahapiso amin'izay hoe fanaovana an'izay fanaovana sonia izay satria efa hiaina ny antoko malagasy miaramianga zany hoe fanazana ny etika sy ny déontologique politika zany. Androano nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ity sata-pitondran-tena ny antoko politika sy ny platsaka ofidiana ity mitohy ihany koa ny fanaovan-tsony ho an'izay vonina iroso amin'izany. Hatreto aloha raha ny hita isan'ny fototra irosona amin'ny fifidianana tahaka izao vao iroso sy voizina ity sata mifeny fitondran-tena ny antoko politika ity. Ilaina ary manandanja tokoa izany raha ny zava-misy iainan'ny firenena indrindra amin'ny sehatra politika no resahana saingy tokony isy ny fitovizana amin'ny afahafahan'ny antoko raha tsy lasa afa-tsy nisy afahafahana maneho hevitra sy mamory vahoaka. Iarahany rehetra mahita fa mitanila ny fomba fitondrana eto amintsika ka ny antoko eo amin'ny fitondrana ohatra afaka mamory vahoaka etsy sy roa na ankalamanjana azy fa ny antoko hafa sakanana. Hatramin'nisy mpitondra fanjakana azy mamory vahoaka etsy roa miaraka amin'nisy loko politika nisy filoha amperinasy. Ao anatin'izay resaka sata izay hatrany fa eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena miantso any Madagasikara nanjo ro sata mife ny firenena mikambana sy ireo lalàna samy hafa ny mazovoany Ukraine izay ankalaza ny faharoa amin'ny telopolo taona ny fahaleovan'ny tenany raha mpitso fa 4 ny volana aogositra gaeton andriatsilavo. Antsoavo ampitsarana ny ady eo amin'ny Russie sy Ukraine fa nameloana ny Russie ary fahavononana ifanometanana amin'ny Ukraine ahafahany ity farany mampitoy ny famatsinana ara-tsakafo ho an'ny firenena maro maneran-tany. Ireo amin'ny ankapobeny no nisongadina nandritra ny visioconférence niarahana tamin'ny masoivon'ny Ukraine ny maraina teo. Visioconférence izay nandraisan'ny firenena maro anjara isan'izany ny vondrona Européenne, ny masoivo Frantsay, Britanika, Amerikana sy Allemagne. Nanamafy hatrany ny fanameloana ny Russie zahay hoy ny vondrona Européenne napetrano ity visioconférence ity. L'Union européenne, vous savez, continue à condamner ny vondrona Européenne araka ny fantatrareo dia manohy hatrany ny fanameloana io herisetra io ary tsy izahay irery satria ny Cour pénale internationale dia namoaka fisambogana iraisam-pirenena. Tsara tsy ahivina izay satria zava-dehibe ary angatahina ihany koa ny fialan'ny Russie anatin'ny initiative céréale de la mer Noire ary anohy hatrany ny fanampiny ireo firenena mpiara-miasa izahay ho an'ny fanjarian-tsakafo. aider les pays partenaires en matière de sécurité alimentaire. Ankalazaina rapitso 4 aogositra ny faharoa amin'ny telopolo taona ny fahaleovantenan'ny Ukraine. Ukraine izay isan'ny firenena voalohany mamatsy firenena maro ara-tsakafo. Mihoatra ny 13 tapitrisa taona ohatra ireo voamaina naparitaka tamina firenena misy 570. Ary isan'ny misitraka izany ireo firenena marefo aty Afrika sy ao Azia. Ho sarotra ny fanohizana ny fanampiana ireo mponina marefo ary akatra ny vidim-piainana raha mitoy ny tsindry mahazo an'i Ukraine amin'izao fotoana hoy ny masoivon'ny États-Unis monina sy miasa ito Madagasikara. But the world needs Ukrainian grain. Izao tontolo izao dia mila ireo varim-bazaha avy any Ukraine ireo. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM dia mividy ny mahery ny antsasamanila ireo varim-bazaha avy any Ukraine izay ampiasaina maneran-tany. Ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM no mpanome fanampiana sakafo lehibe indrindra ho an'ny Madagasikara ary manome sakafo sy mamelona vahoaka malagasy. Olona marefo mahery ny iray tapitrisa isan'andro ity hetsika nataon'ny Russie ity hiteraka indray fiankaran'ny vidim-piainana sy vidin'ireo vokatra maneran-tany ary isy fiantraikany mivantana amin'ny fanjarian-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy. Araka izany
manameloka ny Rosia izy ireo ary miantso ihany koa ny fampitsarana avy hatrany ny ady izay tsy ilaina akory. Ny fanjakana Britanika dia tsy tsara hanao arak'izay azony atao ahafahana mahatratra izany fahalemana izany sy ahafahana maneho tsindry amin'ny Rosia sy ny filoha Poutine mba ahafahany mampatsahatra ny ady izay tsy ilaina akory kanefa dia feno erisetra sy abibiny. Ho an'ny Madagasikara manokana, nilaza ny masoivony Ukraine fa tokony ahayan'ady ireo sata amin'ny feny firenena mikambana ka aneo ny fahavononana amin'ny fanomezan-tanana ahafahana mamerina ny filaminana ao Ukraine. Fotoana izao ahafahan'ny fanjakana malagasy maneho ny fahavononany anaja ireo sata amin'ny feny firenena mikambana sy ireo lalàna samihafa ary indrindra hiara isalahy amin'ny Ukraine sy ireo firenena samihafa maneran-tany ahafahantsika mitahiry na mitazona ny fahalemena maneran-tany izay indrindra no antony nanomezana sosokevitra antsointsika hoe formule de la paix izay tsy hoe anarana fotsiny ihany fa misy heviny dia ny ahafahana mitahiry na mihazo izay fandriam-pahalemana maneran-tany izay. Dia ivina hatrany ankalazaina rapitso ny 12 taona ny fahaleovantenan'ny Ukraine. Fankalazana fahaleovantena izay havaka no ireo nisy hatramin'izay no ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fividianana nanambara tamin'ny fomba ofisiala ny firotsahany fidiana amin'ny fividiana filoham-pirenena ihany koa. Irasolofo Nourniaina Julia Michael fantatra amin'ny anarana hoe misata amin'ity androany ity kandidat tsy miankina mitaka ny fananganana ny Repoblika fahadimy ary koa manana vina iady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena Daniela Mino Artso. Ny ampira indray ny vehivavy naneo ny fahavonona ny anarana sy hitondra ny anjara biriky no an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny firotsahany hofidinina ho filoham-pirenena izay ho tanterana ny 7 volana Novambra ho avy izao. Isan'izany Rasolofo Nourniaina Julia Michael di Misha izay filompanorina ny fikambanana VMMTF sy ny fikambanana FFAM maraky ny fanambarana ofisialy nataony androany teny Ivato. Madagasikara dia tsy latsaka fanalatsaka ary tsy mahatra fanampahantrana no ny tombotsoan'ny olona vahiny izay tsy malagasy tompotany no misitraka izany. Ny fanontaniana dia hoe hoay zary ireto tanàna antsika reto manahoana no avy ny taranaka malagasy amareny dia mijoro ankehitriny hitondra izany hoe anjara fanampiana ho an'ny Madagasikara izany na tsy mora na mora dia vonona hitondra ny anjara biriko. Ankilany nambaran'ity kandida ho filoham-pirenena ity ihany koa fa isan'ny mahatonga ny savorovoro sy ny korontana eto amin'ny firenena ankehitriny ary nampahantitra ny malagasy ny sata amin'ny feny Repoblika fahefatra. Ity faran'izay mitaky ny ananganana ny Repoblika fahadimy anarenana ireo lesoky ny fitondrana ankehitriny ary koa ahafahana miady amin'ny tsy maty manota isan'ny manimba ny firenena. Miisa 3 araka izany amin'izao fotoana ireo vehivavy nanao izay fanambarana firotsaka hofidina izay teto amintsika. Fandraisana anjara ny vehivavy ao anatin'ny sehatra politika indrindra ny fitantanana ny firenena avokoa zany rehetrarehetra izany ho hitantsika ny fivoaran'izay. Izay ihany koa no entintsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy rehefa avy amin'ny fotoanantsika ao aoriana n'ity doka ity. Mandrapitafa vetivety. Studio 58 Manulchanao New Raza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimeno. Itapakila hitanao ao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masinina rehetra. Lasity hivandry isoraka accourdi Smart Handball machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Tena trany araba tomboky lasy tombovavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izay.
Very fanantenana amin'ny fitondram-panjakana ny akamaroan'ireo atleta malagasy noho ny fahatarany fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny lalaonosy amin'ity taona 2022 ity efa mambola ireo filohana federasiona no nanao antsoavo saingy tsy mbola nahazo valany mahafapo hatreto na izany na zany vonona amin'ny fiatrehana ny lalaonosy ireo atleta malagasy na eo aza izay tsy fahatombanana samy hafa izay. Roa andro tsy gadonan'ny lalaonosy miariary ireo tsy fahatombanana hita amin'ny fandraisana izany eto Madagasikara. Raha ny zava-misy akabiny nojereny mipetraka hatrany ayainy ireo filohan'ny federasiona mahakasika ireo tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana. Nateo azy ireo fampitaovana ho an'ny atleta malagasy avy amin'ny mpitondra fanjakana. Very fanantenana amin'ny fahatratrarana izany ny akamaroan'ireo atleta isa mampirisika ireo atleta malagasy hatrika ny lalaonosy 6 ny fiarovana ny vonina pirenena. Amin'ny mavonina pirenena zay dia tena mitokana misy hoe vonina tena sa hoe sy ny kleba sy ny faritra ny rovana fa tena Madagasikara tena vonina zany tegna amin'izao ary efa forme tsara hiatrika an'izany. Sika ndraiky resaka kickboxing surtout amin'ny sport kickboxing dia manan-daza kokoa eran'ny zato zao eran'ny Afrika eran'ny Océan Indien atokisana raha makasika an'izay fa ampy teknika kosa sy Madagasikara medaly volamena ny tanjona alefa Madagasikara. Tsy ahivana filohan'ny federasiona misy 7 no nanao sinina andritra ny fivoriana maika nataon'izy ireo ny 7 aogositra lasa teo mikasika ireo tsy fahatombanana hita mahakasika ny fandraisana ny lalaonosy manomboka amin'ny lafiny ara-tsakafo eo ihany koa ny fampiantranoana sy ny fampitaovana ireo atleta malagasy araka io fivoriana nataon'ny filohan'ny federasiona io na izany nototosaina androany tetsy amin'ny kianjany bare Mahamasina ny fitsofan-drano sy ny fanolorana fitaovana ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaonosy 2020 izay atao eto Madagasikara manomboka ny 20 aogositra hatramin'ny 3 septambra ho avy izao. Nzoma ho avy izao no hanomboka rapomba ofisialy izay lalaonosy izay hitantsika eo avokoa ny vokatra izay tsy fahatombanana samihafa tao anatin'ny fanomanana lalaonosy izay fa manomboka mirongatra ihany koa amin'izao fotoan'izao ao anatin'izao fividianana izao ny fandripahana sarobidy tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra Analanjorofo sy Loatra Mangoro ny firaisamonim-pirenena izay nidina ifotony tany an-toerana tsy manao ny asa ny araka ny tokony ho izy avokoa ankilan'ireo rafi-pitsarana natao hiady amin'izay eto amintsika Daniela Mino Arso. Manomboka mirongatra indray ankehitriny ny fandripahana azo sarobidy tsy ara-dalàna toy ny azo ala, ny voambona sy ny maro hafa ao amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Loatra Mangoro. Araka izany, nametraka fitoriana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Ambatondrazaka ny firaisamonim-pirenena saingy tsy mbola nisy hatramin'ny androany ny toy n'izany. Antony, anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra mahefa hijery akaiky ny toedrarà sy ny zava-misy marina any an-toerana. Misy ankehitriny ireo fanelanelanana hamotsorana ireo hazo tratra sy ireo olona nanao ny heloka ireo izay efa fomba fanao ny tambazotra ny mpitrandraka ala tsy ara-dalàna amin'ny faritra iny. Mandeha ihany koa ny feo fa tsy maintsy tafavoaka ireo hazo sy ireo olona nanao ny heloka amin'ny fanomezana vola ireo tompon'andraikitra samihafa. Koa manoloana izany dia manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana mahefa sy voakasika ity raharaha ity zahay ny hitsarana araka ny lalàna fandripahana ala tsy ara-dalàna sy ny fangalarana ny harem-pirenena harena imbonana an'ireo voarohirohy na nanaovany tafo-miavo sy ny diraidy Loatra Mangoro fitoriana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambatondrazaka. Marina fa tranga iray mila raha maso akaiky io. Arahana firaisamonim-pirenena maso akaiky na ny fizotran'ny fitsarana na ny zotran'ny famaizana ireo raharaha voalaza ireo. Aoka tsy atao sorona sy tantely afa-drakotra amin'ny resaka politika maloto ny harena voajanahary malagasy. Araka izany, olana tsatrara na ireo mpanao afera na harena voajanahary ahondrana tsokosoko makany ivelany eto amintsika ny fomba fiasan'ireo rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Ny akamaroan'ireo raharaha fanondranana harem-pirenena tsokosoko izay saika tsy misy tohiny avokoa
rehefa tonga eny anivon'ireo rafi-pitsarana isambaratongany raha ny fitarainana voaray. Raha ny rena kibon'ny tany manamarina an'ileo variboba amin'izao fotoana izao ohatra koa ny hoe nareny afera romi vosy any an-dafy reny ary satria arena voajanahary malagasy ihany koa na tafiditra otazy amin'ireny zany zany hoe atao tantely afadrakotra zany ny arena voajanahary eto amintsika fa ny tena mahatsikaiky anay amin'ny aferana tontolo iainana amin'ny akabeany tsy tonga hatramin'ny farany mihitsy izy ireny ary rehefa miakatra kely izy ireny dia misy milaza mahafantatra olona ambony foana ao ambadika eo dia izay no mahatonga anay manahitra eto fa ho arahanay akaiky na ny zotra fitsarana araka ny voalaza teo na ny zotra mpamaizana ihany koa na ny fitsarana tsotra zany tsy tonga hatrany amin'ny farany mihitsy reny afera tsy haiko na efa nahita afera tao amin'ny pakinareo ka tonga tany amin'ny famaizana ohatra tena manara-penitra araka ny fomba fitentsika amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo azo sarobidy, mirongatra ihany koa amin'izao fotoana ny fanondranana an-tsokosoko ireo harem-pirenena hafa manerana ny nosy. Isan'izany ohatra ireo vato sarobidy sy ireo biby mampiavaka ary tsy fahita firy raha tsy eto Madagasikara izay saika efa nahatrarana tompon'antoka maro. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ala ity dia nanatanteraka fivoriam-beny arahan'ny mpampianatra mpikaroka rehetra tsy ankanavaka izay miasa eo amin'ny ivony Universitény Fianaratsoa ny CSS sampana Fianaratsoa tamin'ity androany ity tapaka izy ireo fa ho amafisina ny hetsika fitakiana manomboka ny herinandro ny 7 Aogositra 2024 izao ka ho atsahatra avokoa ny aktivité pédagogique rehetra ny fampianarana ny fanadinana ny fanohanana ny vokoka pikarohana sy ny asa fikarohana rehetra eo anivony Universitény Fianaratsoa isy ny fionana sy fampafantana manokana izay ataon'izy ireo amin'ireo mpianatra hitondrana fanazavana fanampiny mahakasika izay na izany na zany misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana ny CSS sampana Fianaratsoa tsy miova ny fitakiana izay ampatsiahivin'izy ireo fa ireo fitakiana voarakotra ao anatiny fekevitra ny filan-kevim-pirenena ny CSS ny 8 sy ny 9 ny volana Jona 2024. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia ny fanotofana ny fanjifan'ireo fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga atao fiaferana distrika Navaradrano tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ny hetsika ory-poniny izay nangataka ny hanitarana azy amin'izao akatoky ny kiondalana farany amin'ny fampidirana mpianatra izao. Tsy mbola nahavidy ny fitaovam-pianarana izany ny ankamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana. Ankoatra ny fidangan'ireo fitaovana ambany fa efa mividy indrindra ho an'ireo mponina any amin'ny tontolo ambanivolo. Antony fahombiazan'ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga atao fiaferana. Nisy peta-drindrina le izy dia hoe mora dia izay napa-kevitra anay tiany hividy sady alavitra koa moa ny tsena dia mbola ireto aloha izany no azoko ka 200 page sy 100 page 200 page roa dia 100 page ray dia protèze. Ny antony hoe ny azakazana ity zany hita ny fahasarotan'le fiainany ary fantatra koa ny alafosan'le fitaovana ny amin'ny ville na ny amin'ny faritra rehetrarehetra any dia tokony hijanona ny androany ianareo satria herinandro teo ao na zahoana nahitana ny ofisy io na herinandro mahery kely teo mitady vola hoentina ampianarana mpianatra izany nefa mbola zava-dehibe ny fampianarana fampidirana mpianatra mbola izy koa mbola vola aloha dia hita hoe tsy ampy le vola nentina nakaty zany hividy an'le mpianatra le fitaovam-pianatra ka ny irina dia hoe raha tena tsara hoe mba niverena anareo manaraka indray fa tsy ampy ny vola hoentin'ny olona hividianana fitaovam-pianarana raha ny androany. Ankoatra ny fanatonany vehivavy malagasy miara-miainga ireo mpanjifa, goavana hoy ireo mponina ny elanelana amin'ny vidin'ny fitaovam-pianarana varotany VMMM sy ny eny an-tsena elanelam-bidy izay tombony kely ho an'ireo ray aman-dreny indrindra ireo mampiana-janaka maro. Raha le eny an-tsena zao zay no hoe hividy an'le fitaovam-pianatra tena tsy latsaky ny eo amin'ny 500 000 eo ny anay. Fa ty zao azo ny eo ny elanelany misy eo ny 3 alina eo zany ambony. Mahavita zavatra be da be mihitsy zany satria le fidiran'ny mpianatra tena mbola mandovola be ny mpianarana. Anankiray kely zay sisany zanako mianatra dia mbola any EPP izy fa vidy fitaovana ho anazy ahako satria tokony hividy eny an-tsena dia rehefa naheno hoe hivarotra ny MMM satria ny azo mora
ary fitsinjovana amin'ny vahoaka ihany koa. Reto zao reto fitaovana reto zao roa alina latsaka kely, ray alina mahery zany. Raha ny tsena izy efa mety tafakatra any roa alina na mahery kely. Na dia hoe goûter-ny ankizy ihany ary andavanandro mba hitany ihany le izy. Namafisin'ny libra politika malagasy miaramiainga fa hetsika fanaon'ny vehivavy malagasy miaramiainga isan-taona ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary, ny hetsika izay natao hanamaivana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny, indrindra manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Zao hetsika zao moa tsy voalohany zao ary tsy hoe tamin'ny teto ihany natao. Fa efa mataonany maro ny antoka MMM no tsinjo ny vahoaka sahirana amin'ny lafiny fampianarana, fampidirana ny ankizy mianatra. Tsy mahagaga zany satria tsy maintsy hifanampiana ny fiainana. Hitanareo tsara fa sarotra be amin'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ny andeha hividy fitaovam-pianarana ho an'ny olona izay ho an'ny zanaka maro zany. Dia tonga amin'ny tety tanàna ohatr'izao ny antoka MMM mivarotra amin'ny vidiny tena mirary hifanampiana ny vahoaka amin'ny fampidirana ny ankizy mianatra. Itoy hatrany ny hetsika amin'ireo kaomina maro mandra-pidiran'ireo mpianatra amin'ity taom-pianarana ity, hoy ny mpikarakara androany. Fa olona manana fahasembanana maherin'ny 30 androany no nahavita fiofanana ary notolorana fitaovana entina miasa afahany miary amin'ny fiainana teny amin'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap izay natao tetsy ampandrinomby tanjona ny fampidiran'ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tontolon'ny asa tahaka ny olona rehetra. Namafisiny teo anivon'ny OIT nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny mari-pankasitrahana sy ny fitaovana hoenty miasa ho an'ireo olona manana fahasembanana navita ny fiofanana teny anivon'ny CNFPPSS na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap fa zava-dehibe ny fampananana asany rehetra ary tsy latsaka amban'izany ihany koa ireo olona manana fahasembanana tahaka ireto nazo fampiofanana ireto sy ny mena fitaovana entina anomboana ny asa. Namafisiny foloan'ny centre hatrany fa zava-dehibe ny hetsika tahaka izao ahafahana mampitombo ny isan'ny olona manana fahasembanana milika eo amin'ny tsenany asa. Tanjona ny mizana fampifanana ny olona manana fahasembanana dia satria hiditra eo amin'ny tsenany asa dia tsy maintsy manana traikefa. Izay zany no tena tanjona. Dia zany ny antony anaovana ny ireo fanofanana ho azy rehetra ireo. Ary misy sahaza zany raha eto amin'ny fitoerana dia misy sahaza fanofanana sahazan'ny olona manana fahasembanana rehetra eto na ara-batana na ara-tsaina na ara-piainona na ara-pahitana. Ny fiofanana randro zareo reto zany dia eo amin'ny resaka tenona sy ny fiompiana tantely sy ny fanomboarana trano tantely mba ahafahany izy ireo zany hoe miompy tantely izy dia afaka manamboatra trano tantely fa tsy te hitady hoe vidy hafa indray dia efa voafehy tanteraka zany amin'izao na ny resaka fiompiana io na ny resaka fanamboarana ny fitaovana izay ampiasaina. Afaka miasa irery izy satria araka ny lazain'ny directeur pays OIT ireo misy tohana zany hoe novatsiana ihany koa fitaovana maromaro entiny hanatanterahana le asa atao, le asa tena ataony zany. Tanjony ministera tompona andraikitra raha teo araka ny fanazavana ny fanampiana ireo olona manana fahasembanana mba hanana asa tahaka ny olona rehetra. Ministera moa amin'ny alalan'ny centre dia manana an'ireo mpampiofana no mizara traikefa ho an'ireo tanora efa nyteneny taleto hoe moa ina daholo le filière nomenana le formation fa eo ihany koa ny fanarahana maso akaika sy fiarahana miasa amin'ireo mpiara-mobinantoka ahafahany zareo miditra aingana amin'ny tsenany asa araka ny resahany taleto eo dia hoe manana fahasarotana kokoa ny olona manana fahasembanana eo amin'ny tsenany asa dia anjaran'ny ministera zany no mijery akaika ny qualité any formation mba hamaly ny tsenany asa. Mitohy hatrany ny fampiofanan'ireo olona manana fahasembanana eo anivon'ny ivitoerana CNFPPSS eny Ampandrinomby raha ny fanazavana ary efa maro no nahazo tombontsoa tamin'izany sy tafiditra eo amin'ny tsenany asa. Misy 520 orana vita ny fiofanana ka notolorana mara-pankasitrahana sy fitaovana tamin'ity androany ity.
Sehatry ny fambolena tontosa tao amin'ny afatitra vakinakaratra ny atrikasa fampiofanana ro tantsapanentana eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny volon-katsaka ity afatitra ity izay isan'ireo faritra mpamboly sy mpamokatra katsaka voalohany manerana Madagasikara. Andrinirina Randriamiarsoa, Kolo, Antsirabe. Anisan'ireo vola efa mahazatra ny tatsara efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny taopambolena ny fambolena katsaka, indrindra fa ny eto afatry vakinakaratra. Matetika nefa dia mamboly tsy misy tanjona avokoa ireo tantsaha ireo noho tsy fampitantsorika izay omeny fitondram-panjakana azy ireo, indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-teknika mpambolena. Izany indrindra no antony fampiofanana izay nomena ireo tantsam-panentana avy eto amin'ny faritra vakinakaratra, fampiofanana mahakasika ny fampiroboroboana ny fambolena katsaka mba ahafahan'izy ireo mamokatra mihoatra noho ny teo aloha izay efa nahazatra. Marisarisa ihany ny fijerevana manokana sy ny fanampiana ireo tantsaha amin'izao fotoana izao. Raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana firaisan-kinana tantsaha eto vakinakaratra, mbola malalaka tanteraka nefa io sehatra famokarana katsaka io raha eto Madagasikara. Raha malala fa mbola anisany marisarisa ihany ny fandehan'ny fanampiana ny tantsaha, raha indrindra amin'ny resaka izay voly-katsaka izay nefa ny anisany tena sehatra anankiray tena tokony velarana ny katsaka raha eto vakinakaratra, ary mbola misy lalana goavana raha mbola eto Madagasikara na ato anatin'ny faritra fotsiny ihany aza mbola tsy lany vokatra izay vokarina. Ny ao anatin'izay ny tantsorika moa dia ity fanofanana an'ireo tantsaha mpanentana izay hitondra ny fanofanana ho an'ireo fikambanana misy any amin'ny fotony izay hanao an'le voly katsaka, ary dia anaparitaka an'izay izy ireo ary mino sy manantena fa iroso araka ny tokony izy izay teknika entina ampivelarana fambolena katsaka eto vakinakaratra izay. Anisan'ireo distrika sangany amin'ny famokarana katsaka atao anatin'ny faritra vakinakaratra ny distrika Mandoto. Tena ilaina ny fampiofanana ireo tantsam-panentana eny fotony tahaka izao raha nambarany solotenan'ireo tantsaha avy ao amin'ity distrika ity. Mamokatra tokoa ny katsaka kanefa ny manampy be dia be le fiofanana zao zany, satria na ny tany ovolena dia fantatra tsara amin'izao fa hoe aiza ny tena tokony hamokarana ny katsaka. Manarak'izay ihany koa ny vadimboly hoe inona no tokony hiaraka amin'ny katsaka, manarak'izay hoe inona no tokony hifandombiasana eo amin'ny tany anakaraika, dia afina hiteto aby zany fiofanana zany. Raha namboly hatramin'izay zany dia namboly hoe io ny katsaka, dia mamboly, dia na inona vokatra eo na inona vokatra eo dia mionona amin'izay. Fa amin'izao kosa ny fantatra tsara zany fa hoe misy ny tena azahoana vokatra mandavan-taona isan-taona zany amin'ny vokatra ho azo ireo. Araka izany dia naharitra 2 andro ity fampiofanana ireo tantsam-panentana avy eto vakinakaratra ity izay mahakasika ny fanapahariana ny teknika mpambolena katsaka manerana ireo distrika 5. Sehatry ny fitaterana vetivety, esorina avy hatrany ny lisansa ho an'ireo fiara tsy tomombana ka mini mandeha. Roana tsy ho mpamily ntsony ihany koa ireo amin'ny mandika ny fepetrapetraka isoroana loza-pifamoivozana. Ireo ny fepetra niraisiny KMMTF na ny komity miara-mitantana ny tobim-piantsona ny fahasanin-karana manoloana ny fitombon'ny taremarika mahakasika ireo loza-pifamoivozana amin'ny lalam-pirenena fahafito amin'izao fotoana izao. Raha mita amin'ny taona 2024 nahitana fiakarany hatrany amin'ny 520 isanjato ny lozam-pifamoivozana ny tranga tamin'ny lalam-pirenena fahafito raha ny tatitra voaray androany. Avy amin'ny mpamily ny 20 isanjato ny lozam-pifamoivozana ary olana ara-teknika amin'ny fiara ny 20 isanjato ambony. Ho fisorohana ny lozam-pifamoivozana izay tsy nitsahatra ny tombo ary namozana ain'olona maro no amafisina ny fepetra noraisiny tompona andraikitra eo anivony nisy atopy-piantsonana afasan-karana. Manokana moa zany dia ny sazy ampiarina amin'ny fiarakodia ny tompon'ny fiara zany. Ny sazy ampiarina amin'ny mpamily dia toy izao: raha ohatra le mpamily ka mandeha tsy mahazo kitisy dia ajanonay tsy mamily ato amin'ny topim-piantsonana mandritra ny 2 volana eo ao. Ny fiarakodia izay tsy ara-dalàna ka mbola alefa ny tompony makety ihany dia tirainena ny lisansany ary tsy avelanay mandeha raha tsy ara-dalàna io tomobile io. Izay mifepetra raisinay. Ho an'ny coopérative moa zany dia ny filohana coopérative izay miara-miasa amin'ny filohan'ny topim-piantsonana amin'ny mpitatana ny topim-piantsonana dia tsy maintsy mivory matetitetika izay mba tsy hatongavana amin'izany zavatra zany sy amin'ny fanasaziany. Fa raha ohatra ka ny tompon'ny coopérative mandefa tomobile tsy ara-dalàna nykeo dia ajanonay ny coopérative anyloha fa tsy afaka hitrandraka an'le zotra mandra-pisy ny tomobile ara-dalàna. Raha iverenana nisy afaran'ny herinandro lasa teo miisa 7 ireo olona namony ainy tamin'ny lozam-pifamoivozana izay nitranga tamin'ny lalam-pirenena voalohany fa 2 sy 3 olona maro ihany koa no naratra vokatra izany.
dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity olona misy 20 no maty tany Grèce nanomboka omaly novena indray ny afo taoriany fiandohan'ny fahavaratra mampanany zava-misy indrindra ny any Athènes amin'izao fotoana izao ny afo izay efa mananika ny afo voatanana ny renivohitra ankehitriny. Miredareda ny afo ao Athènes amin'izao fotoana 15 kilometatra miala ny renivohitry Grèce. Mihitatra trany ny afo na efa miezaka mame izany ary ireo mpamonjivony maheriny 5.4 alina ireo mponina izay tsy maintsy nafindra toerana maika maro ankilany ireo mponina nanapa-kevitra ny tsy andao ny tokantranony mihitatra trany anefa ny afo isany navotana ny andritra izany ireo biby fiompy any an-toerana manomboka izao setroka mainty no mameno ny abakabaky Athènes ary fofona afo no iainan'ireo mponina nanomboka omaly no hita tahatra avilavitra io afo miredareda io olona 20 no maty tany Grèce hatramin'ny androany. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity n'aiza misy anao hankasitrahana hatrany ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho manaraka indray ato ny kilasy tonga vavy elo matomboko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.